Ary ny zavatra tokana izay hitako fa tena hanovany fankalana, ny fangidiana, ny lolopolo, ny aratsiana, ny fahotana, ny pampahory, ny fitiavan-tena, ny tsy fijerena ny hafa, dia ny fitiavana feno. Raha ohatrika ka raha ny mpin-drehetra no raha ny tsirairay avy manao ny tena ny fampanaradian'i Kristy no mivoaka amin'ny anjarany eo amin'ny olona dia mandeha amin'ny fitiavana. Dia sako milaza fa ny ankamaroan'ny olona efa saika voavonjy daholo izao. Ary tsisy an'izao korotana misy amin'izao fiarahamonitsika izao mihitsy akory. Dia betsaka amin'ny olona ankehitriny no liana amin'ny zava-misy maneran-tany izao. Ka avy amin'ny fomba fijery kristianina za mihiny fa ny valin'izany fantaniana izany dia ny fivoahana eo amin'ny fiarahamonina dia maneho an'ny Kristy, fa tsy ny fananana fombafomba maty fivavahana maina, fa tena manana ny toetran'Andriamanitra marina izay mivelatra eo amin'ny fiainantsika, mandeha amin'ny vokatry ny fanahy izay lazain'ny Baiboly fa tsy misy lalàna manoatra an'izany, vokatry ny fanahy zany. Hitanareo rehefa mandeha amin'ny fitiavana isika, tena sarotra be amin'ny olona ny tady zavatra tsy mety aminao. Mety isy fotoana nandrana ihany izy, fa ny fitiavana no ampitsonika ny mafy indrindra amin'ny fo mangatsiaka. Fa mila tena fitiavana marina zany. Ka ho antsoko ty androany hoe inona ny tena fitiavana marina. Hitanareo misy zao reo magazinina fitiavana marina, fiainam-pitiavana marina. Ka hitako fa raha misy tena fitiavana dia misy koa zany le tsy tena izy. Raha tena misy ny tantaram-pitiavana marina dia misy koa ny diso. Ka ilay karazam-pitiavana izay tsy tsara zany dia ilay karazan-dresantsika izay tsy misy heriny akory amin'izany. Fa dia resaka fotsiny zany, fa dia resaka fotsiny. Fa rehefa tonga amin'izay ilay tena hoe manomboka mampiasa ny fiainantsika isan'andro dia izay isika no afaka amin'izany. Dia hitanareo zao misy zavatra betsaka ianarana mba hahatonga anao ho tena kristiana mahery. Izany hoe zao efa nanana afatra narivony izay efa nitoriako. Ary tena ilaina daholo ireny sady tsara daholo koa. Fa hitanareo misy andro ary rehefa ilay mahatsiaro hoe Tompo, tsy haiko hoe tena efa manao ny rehetra ary via azonareo. Misy ilay afatra hoe ty dia izao koa dia fa atambatra amin'ny fandehanana mpitiavana izany. Raha mandeha amin'ny fitiavana fotsiny ianao dia voasaronao daholo ny ambiny izany. Amen. Tiavo Andriamanitra, tiavo ny namanao, tahaka ny tiavanao ny tenanao. Izay ny azon'izany ho tsotra tamiko. Ka tamin'ireo taona tsara lasa tamin'ny fiainako, tenanao izay ifantohanako koa mihoatra ny zavatra rehetra tamin'ny tiavako ireo olona tamin'ny fiainako, ary ireo olona rehetra manodidina azy satria na inona reo na tsy, za tsy miaina anaty baoritra kely, fa manana fiainana manokana avelan'ny zareo miseho tele eny aho zao indraindray. Dia gaga ny olona rehefa mahita no andry, toreny hoe tsy tokony hivoaka an'ireny fa ao anaty baoritra ihany, fa za mba manana ny fiainako manokana, ary amin'ny fiainako manokana dia manao izay ampiakarako lanja ny olon-kafa hitako ho lasa raharahako aho. Dia milaza aminareo ny marina raha ny tena marina. Za tsy tonga dia hoe olona mateo ty izany. Izany hoe aleko koa tonga dia mijoro anoloan'ny olona tapitrisany mihoatra ny manao izay ahalalana olona ray. Za tsy hoe matahotra olona akory fa za zany azonareo, za zany efa ohatran'izany foana. Za tsy tena olona mafana tonga dia namandreny, fa za mandeha mivoaka misakafo zahay dia devy miresaka amin'ilay mpandroso, mandeha mianatra izy ianao, inona nataonao ny mpianary dia avy aiza ianao, dia anao inona rehefa vita ny fianarana. Za zany tonga dia devy komandio sakafo dia mihinana dia lasa mandeha. Fa ny azy hoe te mba ho namana fotsiny ahy e. Dia lazaiko anareo koa zao, Mike, le paster ety ambony ety iny, afaka miditra anaty ascenseur dia mandra-pivoaka mahazo namana ray. Ka avelako alala fotsiny nareo, fa tsy voatery tonga dia zany nareo, zany tsy hoe hitanareo. Za zao mety raha ny tena haiko mandeha mivoaka any amin'ny fiarahamonina, lasa metsena manao ny ataoko, dia tsy miteny loatra amin'ny olona fa manao izay ilaina ataoko fotsiny, mamity ny laina mamara zany dia tonga dia mody indray. Fa efa nianatra, fa afaka mahakasika ny fiainan'olona kay ny anekeko namana fotsiny, dia nianatra nanao zany aho. Dia miezaka mba hampafantatra anareo fa na dia misy zavatra izay tsy tena natioranao azy, raha zavatra izay sain'Andriamanitra ataontsika zany, afaka mianatra manao zany sika. Amen. Amen.
amen. Ka ho anareo rehetra zay mora ifandraisany ny anareo zany efa vitany am'ity ary ny sasany aminareo zay lalindalindray de hoe tena tsy haiko alona mba hiditra am'izany a na tsy e za anga mangataka anao hiditra laza hoe ahoana salama ianao ahoana ny androany tena mety aminao kosa iny loko iny tsara ny volinao a hitanareo zavatra tsotra ohatr'izany tena mahagaga mihitsy ny fomba fiasan'ny fanomezan-danja kely amin'ny fiainan'ny olona izay manao fahasamihafana lehibe. Mamaky tantara kely aminareo zay nalaiko tao amin'ny site web fity de anome anareo ohatra tsara amin'izany hoe ina moa ny fitiavana ary ahoana ny zavatra kely no anao fahasamihafana tsy mampino amin'ny fiainan'ny olona. Ity zao avy amin'ny olona teo hoe Kent Nerburn mba hanomezan-danja zay tokony mena zany. 20 taona lasa nitondra taksi ivelomana. Nisy fotoana mamatonalina tongaka olona amin'ny trano ray zay tena maizina tsisy afa-tsy jiro ray eo amin'ny tany manazava varavarana. Teo anatin'izany trankan-javatra zany betsaka ny sofera mijanona eny alavitra eny de mampaneno klaksona ray nareo de miandry kely de lasa avy eo raha tsisy olona mivoaka. Fa nahita olona sahirana betsaka zay tena niankina tamin'ny taksi no tena fitaovam-pifamoivoizana ka raha tsy hitako hoe efa tena mampidi-doza ny tranga misy de saika mankeo ambaravarana foana. Le mpandeha amin'io mety olona tena mila ny fanampiako de manery ny tena koa de mankeo ambaravarana mandodona kely. Nandre avilavitra feon'olona antitra de nandre zavatra tarina amin'ny tany ka rehefa nijanona ela kely ny vony varavarana nahita olona teo amin'ny 20 taona teo nijoro teo alohako nitafy akanjo maro loko de nanao satroka izy izay misy reny voaly reny toy reny olona tamin'ny filma taloha ela be reny ary teo anilany teo nisy valizy nylon zay. Le toerana zany toy reny efa nisy nipetraka efa taona maro reny ny fitaovana atao efa voarakitra taratasy daholo rindrina tsisy famantaranandro tsy maintsy akojakoja koa ianao. Ny zavatra rehetra efa mipirina anaty boatra ny anjoro-trano. Hoy izy tamiko hoe tsy mampanina anao ve nitondra ny entako anaty fiara de netiko tany anaty fiara le valizy de niverina tantan'ilay vehivavy a nandray ny sandroko izy ary nandeha miadana zay atreny amin'ny fiara fa nisaotra aty sy nijanona izy ny amin'ny fahatsorako tsy maninona ho ia taminy fa manao zay anatsako ny mpandehako tahaka ny fomba tiako anajan'ny hafany ireny koa. Tena lela tsara ianao izy rehefa tao anaty fiara zay nanome adresy izy de niteny hoe tsy maninona ve raha miditra tanàn-dehibe ianao tsy maninona ka hoy za mantsy tsy tena maika be nefa tsy izany no lalana akaiky anehoana azy hoe vao maika ho lafo be aminy raha vao mandeha lavitra eo izy de izy hoe tsy maninona efa ho any amin'ny toerany be antitra. Nijery tamin'ny rétroviseur de latsaka ranomaso izy tamin'izany. Hitanao tsy manana fianakaviana ntsony de lazain'ny dokotera fa mety tsy ho ela velona ntsony koa de nietsika mora de nivonoiko ilay compteur. Zany zao noetsiky ny fitiavana voalohany sa ahoana tsy tia n'olona izay ilaiko hitadavam-bola ity de olona milampiko. Aiza ny lalana tianao andehanako iaho taminy nandritra ny ora roa teo nandehandeha ran-tanàna zay nasehony ihany trano izay nisany taloha tamin'izy mpikarakara ascenseur de nandeha tamin'ny toerana izay nipetrahan'izy sy ny vadiny taloha zay tamin'izy ireo vao nivady de najoro ny teo anoloana trano fivarotana fanaka izay efitra fianarana dia izay nandizany tambola zazavavy taloha. Matetika asainy mandeha mora eo anoloan'ny trano sasany na asapanana de mipetraka eo fotsiny mijery eo trano nefa tsy miteny ninninona de efa hiratra ny masoandro ary niteny tamiko izy hoe reraka ndao amin'izay andeha. Nandeha nangina tany amin'ilay adresy nomeny riana ambany izay ilay trano sady tahaka ireny trano fitsaboana olona ireny. Mety efa tena niandry azy zareo satria nisy olona roa nivoaka efa vonanampy azy hiditra ho ao niaraka amin'ny chaise roulante. Ohatriny zany no alohako aminao izy tamiko sady nanokatra poketrana izy hoe tsy misy de hoy izy ianao zany mila mitady vola indray zao de hoe mbola misy mpandeha hafa maro afaka hitadavako vola any. Saika tsy ampiheverana akory ny ondrika de namiana azy de namikotra mafy izy. Hoy izy hoe nanome fotoam-pifaliana feona vehivavy antitra ianao. Saotra tompo. Nandray ny tanany nandeha tamin'iny mazavazava maraina iny. Tsy niverina ny asa tamin'izany andro zany. Fa nandeha de teny sady very hevitra ny tontolo andron'izany. Ahoana moa zany raha mpamily tesitra ny nitondra azy na zay tsy maharitra izay ilainy akory. De ahoana raha nilaviko nalehany de ho niklaksona indray de avy eo lasa. De ity ny sombony tiako anaty famerenana fohy. Tsy mbola nihevitra ho nanao zavatra lehibe indrindra tamin'ny fiainako mihoatra noho izany iray izany. Sika mantsy misaina foana ny fiainantsika de efa nietsika lehibe
fa nietsika lehibe matetika ny miazona antsika tsy ahalala ao anatin'ireny voafolo mafinaritra ireny matetika ny misy kely ray ilaza zavatra aminareo azy zay zavatra lasaiko anareo androany amen zavatra resako anareo rehetra androany de hitanareo raha misy olona atao amin'ity hevitra ity mihevitra fa tsy mila an'ity afaka averinareo amiko zany satria tena faly fotsiny na de nitory zany amin'ny tenako azy mila zany isaky ny torony amin'ny fitiavana isaky ny mamerina mianatra fitiavana manangana ndray zany de mampatsiahy hafa zany de tena isan'ny zava-manandanja indrindra zay afaka ataotsika amin'ny fiainatsika ary tsy voatery amin'ny zavatra lehibe foana matetika azy anatin'ny kely zavatra kely toy ny mitsika amin'ny olona miarahaba na miresaka amin'ny olona fotsiny hitanareo tena hitako fa efa fataona maro zao nareo tena miasa mafy azonareo ndray andro tany amin'ny toilette de nahita madama raina nalafako tao de nahita azy foana taorin'izay ary de namoaka volo zay atao amin'ny poketrako de nanome azy zany oy hitako fa tena miasa mafy ianao nefa matetika mety tsy mahazo akory hitanao te mba ankasitraka anao na sisiko tao amin'ny tana ny vola de lasa nandeha taorina kely zany nanenjika ho any amin'ny toeran'ny kiraro izy ny teny hoe tena zava-dehibe taminy zany sy tena nampagaga azy tokoa hitanareo zao tena voaratra ny olona eto tany ankehitriny ary voaratra lavitra mihoatra n'izay veranao ny tenanao misy olona foana na manahoana mety horatra itsika na manahoana azotsika zany de misy olo-kafa foana zay manandratsy noho ny atsika de olona voaratra lavitra noho isika ary noho ny amin'Andriamanitra fotsiny mila mivoaka eny amin'ny olona isika de manao tahaka an' Jesosy ahoana ny fomba fitondran'i Jesosy ny olona rehefa tonga manatona azy reny hitanareo miresaka ny amin'ny fanarana ny dian'i Jesosy foana sika zao matetika mila mianatra ny amin'izay nijanonany koa sika satria Jesosy nijanona ho an'ny olona naratra foana zany tsy hoe andeha toerana ray izy de manana tanjona tany fa rehefa tena nisy olona nila fanampiana de vonina ny anampy azy foana izy hitanareo betsaka amin'izany tsy ampy amin'ny fiarahamonitsika ntsony zao ary tsy misy olona mameriny zany rehefa tsy manao ny kristianina ka mila janontsika ny fitabatabana amin'ny kristianina tsika ny velany any de miainy zany mba ahitan'ny olona fa nahazo zavatra sika zay tena mendrika ny ananana Baiboly mampianatra antsika amin'ny Korintiana 1:7 fa mila manaraka zany fitiavana zany sika arao zany manara zany amin'ny herinao rehetra zany ndray amin'ireo zavatra izay nanampy tamin'ny fianarana ny fandehanana fitiavana mihoatra ny zavatra hafa rehetra de nahalalana koa fa zavatra mila atao fananiny zany tsy zavatra andrasana ho tianao atao zany aloha tsy zavatra mila andrasana ho atao fa zavatra ho ataoko zany aza mivavaka fotsiny hitahin'Andriamanitra anao mivavaha mba hanaovan'Andriamanitra anao fitahiana eny amin'izay alehanao ary tsy maninona ny ivavahanao an'Andriamanitra hitahy anao isan'andro hoe Andriamanitra mangataka anao hitahy de mba atao fitahiana any amin'izay rehetra alehako aza velandehany amin'ny olona any Andriamanitra de anao toy ny tsy manatsofina sy maso ampio iaino izay lazain'ny olona ampio ahita izay ilainy de ampio mba anome izay ilainy tsy mila mivavaka amin'Andriamanitra akory sika mba anome izay ilain'ny olona raha afaka ataotsika zany nefa sika tsy tianao zany aleo veriko indray zany tsy mila mivavaka amin'Andriamanitra akory sika mba anome izay ilain'ny olona raha afaka ataotsika zany nefa sika tsy tianao zao hitanareo tsy vitanao daholo ny rehetra marina zany tsy vitanao daholo ny rehetra fa tsara aminao tsy manao ninina misy fahasamihafana ny misaina hoe mila manao ny rehetra sika nefa tsy manao mihitsy tsy mahavita ny zavatra ho an'ny rehetra fa za manda ny tsy anao ninina ho an'olona amen mampialatsiny ny fahasamihafana fa ny fitiavana mahita lalana foana samy manana ny fialatsiny daholo sika de entsika eny zany hoe tsy hita maso zany tsy hitanareo zany tahaka ny ataonareo amin'ity fa samy manana zany daholo sika re olona rehefa misy olona mitady ampanao zavatra izay tsy tiatsika atao de mody makeo sika de mody hoe ao jerena hoe sika zany dao jerena zao zany zao tena mafy be sa ahoana raha zao tao tsy malala olona manao an'ity tena misy antony maro anaovan'izany sa ahoana raha tena mbola tsy nanao zany de tiako ty raha ity za koa aza mba manana ny olako manokana maro za koa aza mba manana ny olako manokana izay tiako zaraina aminao tena ity ny teny avy amin'Andriamanitra ho azonao koa zany
azonao any zany olona an'izany ary mbola azo karazany betsaka amin'izany ianao raha tsy manomboka manao zavatra nampiana olo-kafa fomba tokana tonga antsika ho afaka de fanampiana ny hafa raha fantatrareo hoe atraiza ny fahamatorako milaza aminareo tsy mampaninina azy karazana olanareo fa raha manala ny sainao ao amin'ny olanao ianao miala amin'ny tenanao de miala amin'ilay fiezahana mamany olanao zao ny zavatra tian'Andriamanitra henonao raha isinao an-tanana andrarahany de izy no andray an-tanana ny anao henonareo ave raha isinareo an-tanana andrarahan'Andriamanitra de izy no andray an-tanana ny anao Salamo 7:7 matokia an Jehovah ianao ka manaova soa matokia an Jehovah ianao ka manaova soa tiako zany tsy hoe matoky azy fotsiny eo ampatokinao an'Andriamanitra ao ka ho fitahiana ho an'ny olo-kafa koa na mety ahoana faharatranao de aza maka toerana ipetrahana de manafosafo ny ratranao fotsiny zany hoe mihoatra zany rehetra zany tazoa ny teninao tazoa ny fanekenao ao ka ho fitahiana ho an'ny olona taterao ny fanekenao amin'ny fanolorana aza miemitra zany rehefa maratra ianao miavia mikerindray de lazao hoe aiko fa fanafiana avy amin'ny devoly zao ary aiko hoe ahoana ny fandresena azy fa resenao amin'ny tsara ny ratsy tsy mandresy ny ratsy amin'ny fiemorana ao amin'ny ratsy zany ianao mandresy ny ratsy amin'ny fanaovantsoa ianao mila mianatra ny fomba iainana amin'ny fitiavana mitafy fitiavana Baiboly milaza hoe hitafio zany inona ny dika zany tona maro lasa nisy fotoana nanana nofo miverimberina tsy nety fantatra hoe mba inona ny dikany de saika nanofo zany matetika mitsy rehefa manofo zavatra iray ianao de verina miverina zany de manontantena ianao mety misy zavatra tsy mety hitako ary ve ao de lay nofoko zany de hoe mandeha amin'ny conférence akoatran'izao de ny akanjoko sy teo de tsy maintsy nandeha ihany de nitory tamin'ny akanjo mandroko tena sahirana mihitsy tamin'izany satria tsy tena nitafy tsara ary nahazo zany araky ny fotoana de avy eo nahita ilay teny eo amin'ny apokalipsy izay milaza ny tokony ifoazana sy ampidirana akanjo de hoe ahoana ny foazy ianao de ampidirina akanjonao de misy soratra masina koa zay milaza ny anariana le olona taloha de tafiana ny olona vaovao de nitafiana famindrapo anaovana kiraro ny fahavonona-panasy ny fiarovantratra ny fahamarinana de nanomboka ny saina hoe ao amin'ny Kolosiana 4 milaza zany hoe aoka hitafy famindrampo de mitafy ihany koa famoram-panahy fa ambony zany rehetra zany mitafy fitiavana de ny farany nahazo ny dikany nofoko amin'izay hoe Andriamanitra hoe tsy tena mitafy tsara ianao satria ianao tsy mandeha amin'ny fitiavana arak'izany rehefa hiakatra eo amin'ny pilipitra de nanana hafatra tsara satria tsy mba nanana fitiavana mena mafana mirehatra tamin'ny isan'androm-piainako ka na de hoe tena nanana hafatra tsara aza ka nitaolona zany teny zany de tsy mbola nanaraka zany tao amin'ilay hery ilainy mba anova fiainana satria ny fomba tokana azonao zany karazan-keritsosotra zany de rehefa manao zay asainy Jesosy ataonao ianao ary mandeha amin'ny fitiavana zany maniry mba hanomboka hita famirapiratana nareo ny amin'izay ho fiovam-piainanareo ny fomba ekaran'ny herinareo raha manolotra ny fiainanao andeha amin'ny fitiavana fotsiny ianao velona mba ity tena tsotra hatramin'izao VMH zany tarigetra ny fiainako vaovao tena adalana VMH za fanatikana VMH efa anisany VMH club velona mba ity tsy velona mba hinana tsy velona etsena tsy velona ho an'ny karama tsy velona anao vakansa fa velona mba ity hitanareo raha ny amin'ny andro fahatelo amin'izany de oleon'izany nareo ka ilaza hoe zao hitanareo manao anty de manao an'izao de tsisy olona manao nininna ho akory tsia tsarovy ilay karazam-pitiavan'Andriamanitra lay ho atao de nity olona nefa ianao tsy azo ninina ho tambony de hitanareo koa zao azo valiny foana ianao fanaovana sorona misy valiny foana fa ny ianao avy amin'Andriamanitra fahadisoana be mety ataotsika de ny hoe tsara amin'olona de avy eo tezitra amin'izy ireo satria izy ireo tsy mamaly tsara atsika matokia an'Andriamanitra ho tsara aminao tian'Andriamanitra ho voatasy sika tia hanasitrana atsika izy tia hanafaka atsika izy tia hanondrotra atsika any am-piasana izy tia hanome atsika ny fandriny fotsika izy
fa ny zavatra tsara indrindra afaka ataontsika dia ny sahirana amin'ny raharan'Andriamanitra dia mamela azy andray an-tanana ny amintsika. Eny ary tiako titenity Korintiana 4:5-5 ary maty amonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany tsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana amonjy azy. Inona lazay izany? Maty Kristy mba tsy hainantsika amin'ny fitiavan-tena tsony, fiainana tsy mijery ny hafa izay tsy misy ny hafa afa-tsika foana. Maty izy mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny fonjan'ny fitiavan-tena, tsy mijery ny hafa. Tena betsaka teny mahafinaritra. Ataovy amin'ny hafa izay tianao ataony aminao, antsoina ho lalan'ny volamena izany. Niza amintsika afaka manova ny fiainany avy hatrany. Amin'ny fanapa-kevitra fotsiny hoe hitanareo zao. Andriamanitra manampy ahy isan'andro hitondrana olona arak'izay mba tiako hitondrana koa. Tsotra izany. Na ny zaza mahay an'izany. Omeo dia mba omenareo, fa fatra tsara sady ahitsana no afatraka mihoatra noho izany, nomeny eo ampofonareo. Galatiana 5:10 milaza hoe aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakaviny finoana. Inona ny dikan'izany ary? Taovy tanjona ny mipetraka amin'ny maraina, maka fotoana kely dia saina, iza ary no afaka ho tahiko androany? Iza ary ny olona afaka iarahako androany? Inona no azoko omena azy ireo? Inona no afaka lazaiko aminy mba ampahery azy ireo? Zao, mila fitahina koa ny tenako. Izao hitanareo zao, anome antoka Andriamanitra rehefa miezaka nio fitahina ho an'ny hafa ianao. Zao, raha tsy dia manana fijery tsara loatra ianao, tena ho sarotra mihitsy ny anompo olona. Ary ianareo fa Jesosy nanasa tongotra mba ohatra ahafahantsika maniry ny anao izay rehetra ilay natao ho an'ny olona. Hitantsika ny teny hoe mpanompo to lasa teny ratsy amin'izao. Ary tena iresaka kony amin'izany sika amin'ity herinandro ity. Jesosy ny antsony tenany ho mpanompo. Dia mila manam-pandriana ny anompolokafo sika amin'ny fomba kely sy amin'ny fomba be. Amin'ny fanantenana sy amin'ny vavaka koa izany no ataoko anareo amin'ity herinandro ity. Eto anompo anareo amin'ny tenin'Andriamanitra sy anampy anareo. Fa zaho miandrandra anareo andray izao dia mba andehanao izany amin'ny olon-kafa koa. Izany ny fomba andresentsika ny olona. Fa tsy resaka mipetraka fotsiny izany dia miandry olona anao izany antsika. Fa amin'ny fakana ny fanampiana izay omen'Andriamanitra antsika. Dia avy eo manampiniavana ny anomezana an'olon-kafa indray. Hitanareo Jesosy nanasa tongotra fa tsy ho navitsany mihitsy izy raha tsy efa nalala hoe izy aloha. Dia ilaza izao fotsiny azy ao. Raha manana fijery tena salamy sika, tena afaka amin'ny fitiavan-tena sika dia afaka amin'ity koa. Tsy tokony hanatsony mikasika izay heverin'ny olona mikasika antsika sika, na izay lazay mikasika antsika. Ny lanja mahakasitsika tsy mifatotra amin'izay asa ataontsika, ka tsy mampanina na ho mpanasa varavarana sika na lehibe n'orinasa, fa rehefa mino amin'ny fotsika rehetra sika fa hoe manao izay asain'Andriamanitra ataontsika ho amin'ny tsara indrindra vitantsika. Tsy maninona izay fiheveran'ny olona ny amin'ny toerana misy anao. Zavatra tokana amin'ny konto dia hoe mba manao izay inonao fa asain'Andriamanitra ataonao ve ianao. Raha izany dia tsy mampanina izay fiheveran'ny olona mikasika izany. Amen. Ohatriny ahoana moa izany fijery tena salama izany? Ohatr'izao no tokony fisainanao. Haiko fa namorona Andriamanitra ary haiko fa tia tsy misy fepetra izy. Haiko fa manana tsoina sy alemena dia te hiova. Zaho mino fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fiainako dia zaho mino fa hanova isan'andro izy. Eo ampanaovana izany izy afaka mankafy ny tenako dia mankafy ny fiainako fa mbola ho afaka ny fitahiana ho an'ny olon-kafa. Na dia manana tsoina zaho koa manana hery. Akariko hatrany ny heriko mihoatra ny fijereko izay mety ho fahalemeko. Tena tiako ny tenako. Tsy tiako daholo ny zavatra izay ataoko, ary tena te hiova, fa tiako ny tenako. Tiako izay zavatra nataon'Andriamanitra. Tsy tiako sombana ny fiainana izay nahafatesan'i Jesosy omena amin'ny fandavako ny tenako. Ny aja mankasiko tsy miankina amin'ny fitondran'olon-kafa na izay heveriny mikasika na izay lazainy mikasika,
fa miompana mitranga hoe ny firon'Andriamanitra de Jesosy maty nividy andray sady tia de zay no afahako mity ny tenako de mbola afahako mity olo-kafa ihany koa. Amen. Amen, 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 amen.